Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka ivavaka sy atoko. Midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay ry Andriamanitra raitsitoho, mpanao lanitra sy ny tany, nahary anay araka ny endrikao, ary koa naniraka an'i Jesosy hamonjy anay. Midera anao izay Jesosy tomponay satria lehibe ny fitiavanao no nahafatesanao tao amin'ny fijaliana sy ny tsangananao velona, mipetraka kavan'Andriamanitra mifonana isan'andro, ary maniraka ny fananao masina. Mankalaza anao izay fany masina tsara indrindra, satria aty anatinay ianao, eo nivonay, eny mifonao anay aty anatinay tsara avy amin'Andriamanitra ray. Nitsaoka anao amin'ny voninahitra anao, riraizana ka fany masinao, satria izany rehetra izany dia nitanterahinao noho ny fitiavanao anay olombelona, ary ankoa ny famindrampoana mahagaga ho amin'ny mpanomponao sy ny zanakao. Kehitriny mangataka indrindra ny fanatrehanao, ary mitalao ny famindrampo sy melankeloka, ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy Jesosy, afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ekeo ny trakasitrano atrehanao tompo sy vavaka izao, ary atao fitafoana aminao izay amin'ny alalan'ny fananao masina tokoa amin'izao rasotoana izao. Fanay masinao amboary sahay, fanay masinao avaozy ny fanahinay, fanay masinao sokafy ny fonay, andrenesanay ny teninao. Dia mitenena tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Mitsaoka anao, ame voninahitra anao. Ray no mandraka izay ny fiadanana. Ilay tianay ny fitiavana tsy mety levina. Misaotra tompo manalo. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fitorantsika dia araka ny voalahatra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio, Matio 5:5, ny 7:7 ka hatramin'ny 8:7. Matthieu 5:43-48. Vakina aminaran'i Jesosy izany. Efa renareo fa voalaza hoe tiavana manao ary mankala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay ny an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'olana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pitia azonareo? Fa moa dia ny mpamoretra aza tsy manao toy izany koa, fa ary raha andralahy ianareo ihany no rabainareo, inona no ataonareo mihoatra ny sasany? Mona dia ny jentilisa aza tsy manao toy izany ihany koa va? Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana rainareo izay ny an-danitra. Amen. Izay nitondrantsika ho amin'ny lohateny hoe Tratraro ny fahatanterahana. Tratraro ny fahatanterahana. Fa hoy Jesosy, aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana rainareo izay any an-danitra. Tanteraka hoe, ny teny Grika fototra izay nanoratana ny filazantsara moa amin'ny milaza hoe tanteraka, dia midika hoe tonga na entina makany amin'izay nanamboarana azy, tonga amin'izay ilana azy, tsy misy tsy fahampiana fa feno tanteraka, tsy misy banga. Ianareo dia ho tanteraka, izay ny tiany tompo ho ambara ihany koa. Fantatro fa ho tanteraka ianareo. Miandry sy manantena anareo aho satria manokatra lalana ho anareo aho, mba hanatraranareo izany fahatanterahana izany. Ho tratranareo izany. Izany no hevitry ny teny hoe tanteraka amin'ny teny fototra. Ny fahatanterahana eto ihany koa nefa dia maneho ny fahatanterahana ara-moraly, mitodika sy mitanjotra maka amin'Andriamanitra ray. Ahoana nefa no
anatrarany voahary ilay mpahary. Ahoana no trarantsika olombelona ny fahatanterahany Andriamanitra ray mpahary? Ny tokony andraisana azy dia miainga amin'ny fitiavana. Eo amin'ny andininy 7:20 dia efa manambara ny tompo fa tiava namanao. Ary ny andininy 7:20 dia manambara ny koa aza fa tiava ny fahavalonareo. Raha mainga amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra dia tanteraka ilay tanjona dia ny fahatanterahana tahaka ny fahatanterahana ray. Izao koa ny tokony ilazana azy. Ny fitiavana avy amin'ray dia tsy manana fetra satria avy amin'Andriamanitra ray izany sady tsy te hanana fetra. Hoy mantsy ny voalazany koa amin'ny Lioka 4:5-30 fa hoy Jesosy, aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Rehefa tia isika dia afaka ny ho tanteraka. Dia tiava ary mandrakariva isan'andro amin'ny fotoana rehetra dia ho tanteraka isika. Hoy ny vavaka nataon'ny Augustin, ilay nisan'ny olona nanamarika ny fiangonana. Omeo izay andidianao tompoko, ka andidio sy amboary izay iainanao, irinao. Omeo izay andidinao tompoko, ny vavaka nataony zany, ka amboary sy andidio izay irinao. Donne ce que tu ordonnes, Seigneur, et ordonne ce que tu veux. Izany hoe miainga amin'izay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izay tianao ka andidiny sy amboariny ka omeny antsika. Andriamanitra ny fitiavana, tsy misy fitiavana ivelan'Andriamanitra. Dia io fitiavana io no mitarika antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra ka herisontsika isan'andro amin'ny fahatanterahana. Fahatanterahana amin'ny lafiny rehetra, ara-panahy aloha, mitohiny amin'ny ara-tsaina sy ny fo, mipaka amin'ny vatana, fahatanterahana mieritreritra sy ny fisainana, mizohy amin'ny fiatsika sy ny atao ary ny fomba fanao. Eny miasa mandrara, mankany amin'ny tokantrano, mandalo amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny ankizy, amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina, indrindra moa ao am-piangonana. Ny tompo ary dia mampianatra antsika ny hanehoantsika ny fitiavana izay rehetra manodidina antsika, indrindra amin'ny fiahintsika ny fanahin'izy ireo. Tokony hivavaka ho azy ireo isika, indrindra ny amin'ny famonjena ny fanahiny. Be ny olona manisy soa satria nasiana soa izy. Isika kosa tokony hamaly soa ny ratsy ataontsika. Ao ny olona miarahaba izay miarahaba azy, manoroka izay olona eo amin'ny antokony, amin'ny izay ao anatin'ny sokajiny, ao amin'izay fikambanana misy azy sy ny sisa. Manaraka ny heviny izay manaraka ny lalàny sy ny lalany. Dia satria adiditsika ny mitanjozotra ao amin'ny fahatanterahana dia tsy ho tia izay tiantsika ihany isika fa ho tia ny olona rehetra ihany koa. Ny fahasoavana sy ny fahamasinana no mitarika antsika amin'izany. Ary dia ho tsaroantsika isan'andro tokoa fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mahatsiaro ny hitovy sy hanahaka an'Andriamanitra ray. Aoka sikariavana ho tanteraka tahaka ny fahatanterahana Jesosy Kristy, tahaka ny fahatanteran'Andriamanitra ray, mba hitoetra ao amintsika ilay fanahy masina, ary sika manatanteraka izany hatsaka sy andavany eo amin'ny fiainantsika. Dia ny tompo ilay maniraka ny fanahiny hitoetra amintsika mandrakariva, azontsika manefa sy mahatanteraka izany. Dia ilay fanahy masin'Andriamanitra hitantanantsika isan'andro mba hanehoan'Andriamanitra ny vonany eo amin'ny fiainantsika, dia ho zary fahatanterahana tokoa ny fiainantsika manontolo.
dia maireza matanja. Ao ny tanjona omen'Andriamanitra antsika dia ny fahatanteran'Andriamanitra ray. Azo tanterahana zany matoa lalana izay nidiavin'Andriamanitra, lalana izay nasain'Andriamanitra ho diavintsika, lalana izay nidiavin'i Jesosy tetỳ an-tany. Koa na dia nanano sarotra azy izany amin'ny maha-olombelona azy ihany koa, dia nitanterana hatramin'ny farany ny baikon'Andriamanitra ray, nankatoaviny hatramin'ny farany ny rainy dia nanora ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, dia ilay hazo fijaliana izay niaretany noho ny fitiavany antsika tsirairay avy. Fa marina mandrakariva tokoa ilay teny izay nampitondraina any Petera apôstôly ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 9:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrany tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Amen. Ho an'Andriamanitra no voninahitra ho antsika ny fahasoavany sy ny fiadanany. Vavaka isika. Nitsaokanao sy mbe voninahitra anao zay ry tomponay sy mpanjakanay eo, satria tsapanay tokoa fa fanirinao hatry ny ela ny hatanteraka ny zanakao, hatanteraka ny mpianatrao Jesosy, hatanteraka ny sakaizanao. Antsonao zay hiroso amin'izany fahatanterana zany, ary anana tokoa fiainana feno fahamasinana. Natokana ho anao tokoa zahay, ary dia fantatrao fa tonga amin'izany fahatanterana zany zahay tompo. Eny miandry sy manantena anao Jesosy, ary manokatra lalana ho anay mba hanatraranay izany fahatanterana izany. Misaotra Jesosy noho izany fahatokinao zany, noho izany finiavanao zany, hahatonga anay hanahaka anao isan'andro, ka ho tonga tokoa amin'ny fahalebiazan'ny ohatrao Jesosy Kristy. Zany rehetra no tanterahanao dia noho ny fitiavanao anay mahagaga. Ka indreto izay manaja anao sy mameo voninahitra anao, ary mamerina koa ny fahaleovan-tena ho anao Jesosy tomponay. Dia ry sy ny fahasoavanao mpanomponao, ary ataovy mandrakariva hanoa hankatoa ny teninao amin'ny fitiavana. Jesosy eo, mpanjakao aty anatinay ny fitiavanao, azony amin'ity an'Andriamanitra ray amin'ny fo, fanahy, saina, tena manontolo momba ny rehetra, ary koa ny tia namanay tahaka ny tenanay ho voninahitra ao. Ho anao niderina ajanao voninahitra ary ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny fainao masina kosa sy aty anatinay, azony matanteraka ny sitraky ny vonao. Dia fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny fampiraisana avy anao fanay masina, hitoetra aminay isan'andro sy ho mandrakizay ny misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen.